Talata 5 aogositra 2024 miaraka tompo kilasy tsopokivavy araka ny narahantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy teo izay niainga avy eny amin'ny lapan'ny anteny miera-pirenena teny Tsimbazaza dia manomboka androany talata 5 aogositra ny fivoriana tsy ara-potoana faharoany anteny miera-pirenena amin'ity taona 2024 ity araka ny didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika araiky amby 990 aritra 20 andro farafahabetsany izany ary volavolan-dalana miisa 7 nodiny andro solom-bavam-bahoaka anisan'izany lalàna momba ny lalao misy filokana ny fifandraisana elektronika sy ny fotodrafitrasa nomerika ary ny eloka be vavan-tserasera hodinena ihany koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena ny sata amin'ny feny tafika ary ny fiara-miasa momba ny fampiasana am-pilaminana ny teknôlôjia nokleary andrasana amin'izany fandiniana ny adi-hevitra ary ny latsabato momba ireo lahadinika voafaritra ireo izay ny momba niny mbola izy vaovao hafa momba ny teny amin'ny anteny miera-pirenena rosatsika amin'ny fampahalalam-baovao rariva manasana ampanajara araka izany anaraka hatramin'ny farany votoatin'ireo vaovao-paritra manerana nosy amin'izao atoandro izao lafiny sosialy no isatarantsika ny maresaka manoloana ireo trabona maitrano tao ankily faly be tany Toliara dia tsy namela azy ireo irery ny fitondram-panjakana fa nanolotra an'izay voatsinambony tanana vonjy rano vakoka ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena no nisolo ny tena ny fitondram-panjakana nanolotra an'izany tany Toliara fanampanazavana. Trano fivarotana roapolo tafo no may tsy misy azo raisina eto Betania Ankilifaly komina ambony vohitry ny Toliara 5 tafo hafa kosa no voaroba noho ny famindrana ny entana tao anatiny mba tsy ho may ny afo ny andro alahady 13 ny volana aogositra tokony tamin'ny 2 ora sy sasany tolakandro teo no nanomboka tao amin'ny trano fivarotana iray ny afo vokatry ny fifangaroan'ny taribiny jirama na koho sirkuit no nahatonga ny loza ka ny hitatra ny afo no ny fifanakekezana loatra ny elanelan'ny trano avy hatrany nidina ifotony ny prefet ny Toliara nijery ny zavamisy ka nanao tatitra avy hatrany tsy ny andrela ny fitondram-panjakana fa avy hatrany nandefa iraka mba tondra ireo voatsirambin'ny tanana sy hitondra teny fankahirezana ho an'ireo fianakaviana sy mpivarotra maitrano ka vary sy menaka miampy voamaina fanitso kidoro ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotry ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nisolotena ny fitondram-panjakana. Aveto moa zahay tsy efa solotena mpanjakana naniraka anay manoka miaraka amin'ireo tompony ndraiky mpanjakana misy eto tsy mety ny eritseritsy tsy afa-po koa na izahay ataontsika hoe anaty gouvernement fa tsy maintsy nandeha nijotso eto androany avao fa tsy nandeha ny fotoa lava nanenty maso ino raha misy ato mandray raha kelikely zahay voatsirambin-tana vonjy rano vaky izy ity satria androany tsika no miatrika nareo eto afaha manarina amin'ny fomba haingana marina fa tsy mahavita be zay nakasitraka ny fihetsika izay nataon'ny fitondram-panjakana ireo maitrano makasitraka nareo ministra tonga toy abiaby namonjy anay tsy nahafoy anay zany nareo fa namonjy anay nanenty anay atoy lahy mba hipakaty aminay direct zay victime zany le fanampea fifanampian'ireo fokon'olona sy ny avy ao amin'ny nivon'ny komina tamin'ny alalan'ny fiara-pamonjy voina no nahafahana ny fehiny afo ka ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny mponina sy firaisankina ary ny BNGRC no miantoka ny fizarana ireo entana ho an'ny tradoza mba hisiany mangarahara. Tolony fizahantany kosa indray efa miroso amin'ny ara-dalàna ireo mpitaridiana ireo guide touristique ao Anosy ao nisy fiofanana manokana nomena azy ireo izay nitarihan'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana taorian'ny fiofanana nizarana mari-pakasitrahana ireo mpitaridiana toto fiofanana hatramin'ny farany tatitra an'izay ary Tsitoara Chantrice. Ho fanatsarana ny fomba fiasan'ireo mpitaridiana guide eto Nosy nomena fifanana manokana mba ahafahan'izy ireo mampitombo fahaiza-manao amin'ny fitondrasana mpizahatany sy mba ho lasa matianina amin'ny asa ho ataon'izy ireo. Fampiofanana zany ety ho anjatony any kory zareo no niatrika ny tombany na ny évaluation dia 7 no nahafapo tamin'ireo rehetrarehetra ireo ka nozarana ny mari-pahafahana amin'ny tardy na ny attestation d'aptitude au métier de guide. Fantatsika moa fa Nosy dia toerana tena fitidian'ny mpizahatany ka ilaina ny fananana n'ireo mpitardia matianina. Manomboka izao afaka nitebitebin'ireo mpitaridia rehefa mandeha mitondra mpizahatany mitsangatsangana. Efa dingina maventy ho anay zegny
au moins zegny mba afaka eky tebotebonay afaka am'lay hoe mandeha miasa agny sao misy fizavagna tampoko fa zao zegny zay mba fa matokotoko-tegna miambigny lay agrément sisa ndraiky carte afa matoko-tegna zegny koa miasa hoanina amina mbola tavela afara zegny ozy aho hoe aloha atsika jiaby mba samby officiel ndraiky agréé satria atsika ambassadeur an-tanànatsika ty tamin'ny taona dia amin'ny 14 no farany nazahoan'ny Peter Diena Guy teto Nosy-Be taratasy fahazahoan-dalana anao ny asa ny fitonam-panjakana mijoro amin'izao no namaha olana izany. Vokatra mampiroborobo ny lafiny toe-karena amin'ny faritra Kosandraino resahantsika efa mampidi-bola ho an'ny commune misy ireo toeram-pivarotana toaka gasy any amin'ny distriktan'ny Fandrina amin'izao fotoana izao ny fivarotana ity vokatra ny faritra ity ho an'ny commune Ankaronoro dia toaka gasy efatralina litatra isan-kerinandro mitobaka ao amin'ny tsinanakona isaky ny alatsinainy ary miparitaka manerana ny Madagasikara izany. Anaovan'ny commune Foto-Drafitrasa moa ny vola miditra amin'ity toaka gasy ity raha nitatitra voaray. Alain Rodlish rakoto ary malala. Aty amin'ny tsenanakona commune Ankaronoro distriktan'ny Fandrina no misy atsika amin'izao fotoana izao eto no foibe fivarotana ny toaka gasy avy aty amin'ny commune Ankaronoro miparitaka manerana ny distriktan'ny Fandrina sy ny eto Madagasikara ary afatra amin'ny bidon ny toaka gasy eto isaky ny alatsinainy ka maro amin'ny mpanjifa no mandrara amin'ny ity sehatry ny toaka gasy ity. Ny toaka gasy nefa raha tantanana ara-dalàna dia afaka mitondra anjara brika amin'ny fampandrosoana ny commune noho izy mampidi-bola ho an'ny mponina rehefa misy ny famokarana sy ny varotra dia miodina ny lafin'ny toe-karena no afaka mitondra hetra sy aba ho an'ny commune ihany koa. Jerevana tambeliny andraikitra voalohany indrindra aloha ho aty amin'ny fokotany isy anambaratongany ao anivon'ny fokotany tsirairay ohatra dia tezana lalana izay nitazona amin'ilay izy misy fifandaminana avy eo amin'ny commune fiaraha-miasa ihany koa efa nanao fiaraha-miasa ianao dia ny ankilany vidy menandreo mpitandro filaminana varotra mijanona ho an'ny commune satria izy ireo nisany miasa ato amin'ny commune ato ambany antsinanana ato zao akankely ato misy tetezana efa namboarina vonjimaika ho an'ilay vola azo efa azo hatramin'ny voalohany dia lalana amin'izany agnatin'ny famotehana le vato amin'izao sady efa agnatanteraka ihany koa sady misy olona na eo amin'ny mpiasa maka le vola na varotra manokana tsy misy olona magnodididina andronjato bidon. Ny famokarana sy ny fivarotana toaka gasy tsy ara-dalàna dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana fa ntiantoka amin'ny hetra noho izany tanjona dia ny ahatonga ny toaka gasy ho sehatra ara-toe-karena voafeh sy ara-dalàna ka ahasoa ny mpamokatra ny mpanjifa ary ny commune na misy ny toerana fivarotana itony toaka gasy itony. Mbola hijanona amin'ny distriktan'ny Fandrina faritra Moromaniny ihany isika isan'ireo commune mpamokatra akoho mamborona be indrindra eto Madagasikara any amin'ny commune Sandrandà distriktan'ny Fandrina ary mamatsina izany ho an'ny mponina saika manerana nosy mihitsy indrindra eto Andrenivohitra ho fampiroboroboana ity sehatra ny fivarotana sy famokarana akoho mamborona ity dia manampy ireo mpiompy sy mpivarotra ny mpitantana ny commune Sandrandà ka aseho mandritry ny festival atao any an-toerana ny vokatry ny fiompiana akoho amamborana raha ny tatitra Alain Rodlish rakoto ary malalatra. Rotana akoho amamborona ato amin'ny commune Sandrandà distriktan'ny Fandrina dia tsy varotra tsotra ihany fa efa fitaovana iray lehibe ampandrosoana ny commune ihany koa noho izy mampitombo ny fidiram-bola ny mponina mamorona azy mampietsika ny tsena manatsara ny sakafo ary mampitombo ny vola miditra eto anivon'ity commune ny Sandrandà ity. Izany raha tena ny fantianan'ilay tsena eto Sandrandà amin'ny resaka vorona dia manomboka teo amin'ny volana juin, juillet, août. Tsahatra indray izy ato amin'ny volana ho ato satria tena mitosaka ilay vokatra dia mihaina ilay vidiny. Ny akoho amidy 5,000 sy R1 lasa amidy R1. Mihaina izy ato satria be ny didin'ilay olona. Ato amin'ity commune ny Sandrandà ity no fakana ny akoho amamborona miakatra any Andrenivohitra Madagasikara ka ireo fiara-pitatitra mingy avy aty atoerana dia saika ahitana akoho amamborona avokoa ka afaka mitondra tombontsoa lehibe amin'ny fampandrosoana ny commune ny Sandrandà ity sehatry ny fiompiana akoho amamborona ity. Ny sokajiny mpivarotra eto dia misy ny mpiompy, misy ny mpanao mpijirika, misy koa ny mpividy izay manangona ambongady mba ho an'ireo tsena lehibe any amin'ny renivohitra ka izahay eto dia mampirisika tanteraka ny areo vahiny na ianareo vahiny zanak'ampelezana ato amin'ny toerana ary mba tsy salasala fa ekena fa ny akoho gasy ny sarin-dokotra aty an-tanàna dia mbola sarin-dokotra ompiana amin'ny
sakafo tsy misy akora simika fa dia akora ara-boajanahary ka dia ekeko fa mitondra fahasalamana sy mitondra atao hoe tanjaka ho an'ny fahasalamantsika ny akoho vokatra eto amin'ity commune ambanivohitra Sanandahy ity. Vohitra ao anatin'ny atao hoe hetsika rehetra izay karakarain'ny commune zany ty resaka akoho mamborona ity ara-polisihana ny mpamokatra ary tsy adino ihany koa no miantso anareo mpiara-mombonantoka rehetra tahaka ny eo amin'ny tranobe ny Tatsaha, tahaka ny eo amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana ny anome tany-tsoroka an'izany fiompiana izany. Nambaran'ireo mpivarotra ireto akoho mamorona eto Sanandahy ireto fa mampitombo ny fidiram-bolan'izy ireo ny fivarotana reto akoho mamorona ireto isaky ny tsenana Alarobia. Mamorona asa ihany koa no mampietsika ny tsena eto an-toerana ary manampy amin'ny fampihenana amin'ny fahantrana sy manatsara ny sakafo sy ny fahasalamana. Ny ankamaroan'ny mpivarotra eto dia saika renim-pianakaviana avokoa asy tanora ka afaka manome fahafahana ara-toekarena ho an'ny vehivavy asy ny tanora ny sehatry ny fiompiana sy ny fivarotana koa fa raha ampy ny vokatra vokarina asy amidy eto amin'ny commune dia mihena ny fiankinan'ny vokatra avy amin'ny tontolo lavitra. Ikisaka kely any amin'ny faritrana Lanjorofo indray aloha isika mpanao fanaka vita amin'ny volobe any amin'ny fokontany sy ny commune izay asan'ny fandarana asa brésilienne no nahazo fiofanana amin'ny alalan'ny fanaovana ny tao-trano vita amin'ny volo matanty rivo-doza na irony karazana bombo lehibe irony any amin'ny faritrana Lanjorofo. Edira Mananjavy. Izina ny fandarana asan'ny brésiliante amin'ny alalan'ny fampiasana ny volobe dia nitondra ny traikefany sy ny fikarohana mahakasika ny fagnanaovana trano amin'ny alalan'ny volo docteur ingénieur Rafitson Barso mpampianatra pikariko amin'ny école supérieure polytechnique Antsiranana. Nisy avy hatrany ny fampiasan'ny fitaovana ary fomba ho fitiliagna sy hafantarana ny kalitaon'ny volo azo ampiasaina amin'ny fanaovana ny tao-trano. Ny volo raha oharina amin'ny hazo dia tsy mateza izany hoe mora lanin'ny bibikely izy noho izany dia mila traitena ny bombo. Raha ohatra ka tsy traitena izy raha anaovana trano dia tsy maharitra fa ataontsika hoe latsaka fitaona dia efa simba ny trano fa raha ohatra kosa traitena araka ny tokony ho izy dia maharitra amam-polo taona maromaro. Ho an'ny mpandrindra paritsy ny alatehiry tampoly Fenelevesta Esa Elera ankoatran'ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy mampitombo ny volalany amin'ny fanamboarana ny trano ny fampiasana ny volo. Mianatra n'le fagnamboarana trano aty amin'ny Tatsaha zany izay fomba fananganany zareo trano ka ny tena jerena manokana zany ny tanjaka ny fomba fanohizana n'ilay andro-trano sy ny lahatra satria miankina amin'izay zany ny fahatanjahany trano. Mampampianatra pikaroko azy zany dia anao fikarohana manokana izy amin'ny fanatsarana ny teknika fagnamboarana azy fa tsy mampitombo vola lany fampidirana sy ny fampivoriboana ny sehatra ny volobe zany fa atsika mandrindra zany sy manatsara ny fitantanana ny fampiasana ny hazo indrindra moa zany tsika tsy manana afa-tsy ny alarovana tampolo dia afa-tsika zany hoe manarina tanteraka zany manala ny tsily amin'ny fampiasana ny hazo ao anatin'ny atialam-panjakana. Volo koa zegny maro karazana izy atao misy volo tegna volo be mavo, misy ambovahatra volo be, misy volo be tsotra, misy volo gasy, volo madiniky gasy. Zay vao misy ny andiam-bolo farany madiniky koa ty le trano edy moka le hitatsika ty. Aroa karazagny edy izy amin'ny trano aty. Misy le volo be mavo, misy volo be maitso le ampitony. Lahatra azo ilaigny amin'ny androny trano, azo ilaigny amin'ny volo be maitso. Tasy zegny zegny volo be mavo. Misy azahoagna ataovagna lahatra, misy atao androny trano ary rapaka. Rindrigny aby aza manjary koa le mavo. Araka zany dia famparitaka amin'ny commune 5 izay asan'ny fandaranasa ity fifanana mahakasika ny tao-trano vita amin'ny volo ity ary hita iny koa fa lina amin'izany ny reom-ponina ety an-toerana ary ho isany koa ny fanentanana amin'ny fambolena ny volo izay mahatanty ny rivo-doza. Ny sitraka ny tetika satady izay ambany fiahin'ny ministera andrarambahiny commune ambanivohitra Tatao distrikany Manakara amin'ny alalan'ny fandarana saloa rano fanomezana fampiofanana sy fampitaovana fiompiana tantely no natao tohana avy amin'ny platsaka tsitrapona ny diaspora any ivelany. Rokira Tianjanahary.
nitetikasa tady dia politika ny ministera ny raharahambahiny iantsona ny malagasy zanakam-pelezana mitady ravinahitra any ivelany itondrany ny anjara bikin'izy ireo ho fampanotsoana any Madagasikara izay firenena fiaviny. Anisan'izany fandaranasa loharano izay ianjeketany OIM na ny ONU Migration na tombony tamin'izany ny commune Tatao ato anatin'ny district ny Manakara tamin'ny alalan'ny fanofanana sy fampitaovana teo amin'ny sehampiarina fiompiana tantely izay nosafidiny pilatsaka antsisapo iray rahamatolalaina diaspora any ivelany. Androany zany tsika manatrika izay etsika karakarainy madame Lalainy izay ao anatina resaka fiompiana tantely fanampiana ny olona izay fantatsika moa atỳ Manakara zany fiompiana tantely dia fanampiana ny olona etỳ misy eo amin'ny 5 eo ny tanora sy vehivavy misitraka ilay fandaranasa. Itetika satady zany no ahitana an'ity fandaranasa loharano izay isina platsaka sitrapoa tanora malagasy avy any pelezana ity dia vatsilin'ny AFD vola na ny gouvernement français zany fa ny expertise France no ataontsika hoe mitantana ny vola sy manome tosika ara teknika ny ministeran'ny raharahambahiny. Mpiarahana miasa ao anatin'izay no OIM izay manatanteraka n'ilay fandaranasa loharano safidiny zany iverenana andoharano tondra n'izay traikefany sy fahaizany anampiana ny olona aty fotony. Natsangana teto amin'ny commune Tatao ny saha edena toera fampifanana ny tanora aty an-toerana ny varana tamin'ny fambolena zanakazo ahafahana ireo tantely mivelona ity toerana ity sy ireo volofanonjana izay mampiavaka ny faritra fitovinany isan'ny Manao ezaka ireo commune mpikambana amin'ny COGEPS na ny comité de gestion du bassin versant du Sambrano izay manana olana amin'ny fiakaran'ny Sambrano manatanteraka fifanarahana izay efa nifanekena amin'ny fiarovana ny sisiny Sambrano. Ny ara-niasa tamin'ny commune nanatanteraka izany moa ny vondrona lakile telo any amin'ny commune Antsatsaka izay namboly farinombo ny zoma lasa teo. Kinisa Bezandro no mitatitra vaovao. Lakile telo anatin'ny commune ny Antsatsaka ireto nandray anjara tamin'ny fitsaboana farinaomby entina iaro ny sisiny Sambrano ity. Teto amin'ny fokotany Ambody Finesy no toerana nanaovana ny etsika tamin'ny alalan'ireto mpikambana ireto. Dia eto izay fikambana sy ny projet izay miara-miasa amin'ny lakile telo miaraka magnatsikosa zao andro ny andro zao mahakasiky ny fiarovana ny Sambrano hitatsika amin'izao sary avy afara zao ny fandraisana anjaran'ny mavitriky ny fikambana izay indesiny vondrono lakile telo Antsatsaka. Atao fa na vitriky dia na vitriky zegny le kambana jiaby na dia makasika ny projet dia mba nagnitsitsika izay avy koa mikasiky fiarovana tanàna fiarovana rano jiaby fa tegna fa mandrobona tanàna nationaliste isaka commune zegny le commune voakasika sy ity zegny tokony mamboly eo amin'ny 2 kilometra ataoko fa mety amin'ny 1 kilometra io zegny hitatsika niany dia mbala hipozy ity magnaraka. Tafiditra anatin'ny etsika izay nifanarahany COGEPS na comité de gestion du bassin versant du Sambrano sy ireo commune mpikambana ao aminy ity etsika ity ho fanatrarana ny tanjona amin'ny fiarovana ny sisiny Sambrano. Derrière an'izay sisin-drano zay misy tanàna ao misy fanagnana iombonana ao lalagna ny tanàna ekôly ka ny safidianana mazegny teto niany satria hita fa tanàna maromaro magnodidina ity ato tafiditra agnatin'izay bevondro Ambody Finesy sisa fa hita fa somary tandemindroza noho ny fiakaran'ny Sambrano. Mahavelo-panantenana raha ny fahitana ny favitrian'ny mpandray anjara teto ka raha samy miezaka ny rehetra dia tsy salasalana fa ho voaharo amin'ny mety ho fahasimbana teraky ny rano ireo tanàna sy tanimboly amin'ny sisiny Sambrano aty amin'ny distrik'ny Ambanja. Ho fanomezan-danja ny fizahantany anatiny dia manatanteraka fitetezana ny faritra tapany atsimo nosiny amin'ny alalan'ny bisikleta tsy mataho-dalana ireo mpikambana ao anatin'ny VDT Mada. Sely Adonis Elizara Zanatahiry no mampafantatra ny momba izay. Ny ainga avy any amin'ny distrikany Ambositra izy 10 rahalahy mpitaingina bisikleta tsy mataho-dalana ireto ny azo ny tapany atsimo nosy ka tonga eto Lagnaro amin'izao fotoana izao. Ny tanjona dia ny tetan'ny gaskiara amin'ny alalan'ny bisikleta hanome lanja ny fizahantany anatiny. Avy any Antananarivo zay
nandeha tomobile teo Ambositra dia teo Ambositra zay tonga teo tamin'ny 4 maraina dia avy dia mikosoka dia tamin'ny 4 niala teo dia tonga tany fanadina rivariva dia teo fanadina natory andro voalohany zay zany nikosehana dia avy eo fanadina indray niala teo tonga tany Manakara teo indray natory ny andro faharoa dia andro fahatelo tonga tany Farafangana dia avy eo ny andro fahaefatra tany Manambondro dia avy eo ny andro fahadimy tonga teo Manantenina dia niala teo Manantenina zay tonga teo Fort Dauphin andro fahaenina zany arivariva teo tamin'ny 4 ora teo dia nitanjona amin'ilay izy moa zany tsotra dia tsotra hoe maninona mivazaha mavita amin'ny tety amin'ny Madagasikara mandany amina euro dolara sy ny karazany dia maninona tsika gasiny tsy mavita pirofo zany hoe VTT no nitetezanay amin'ny faritra tapany atsimo ity zany atsimo atsinanana dia tsotra ny tanjona hoe tourisme local zany dia manararoatra fisaorana ho azy nandray anay rehetra teny an-dalana teny zahay eto dia misaotra ny pon'ny Fort Dauphin koa tsy ny salasala tsy ny hafahafa fa zay nalovana hatreto dia mahafinaritra be daholo mampirisika ny gasy zany gasy mitovy aminao hoe tongava mitsidika raha misy fahafahana na inona fahafahanao na inona fahafahanao dia tongava hanoindiany makany atsimo hatrany ireto mpitaingina bisikileta tsy mataho-dalana mivondrona ao amin'ny VTT Mada ireto araka ny nambaran'izy ireo. Eo amin'ny resaka an'izay ihany isika toizitsika amin'ny lafiny fanatanjahantena itodika any amin'ny faritra Melaka manomboka izao ny fampandrosoana ny sehatry ny tanora sy ny tontolon'ny fanatanjahantena raha Kilabao izy ireo nandritry ny fitondrana ny fandimy teo aloha ireo moa nambara minisitra ny tanora sy ny fanatanjahantena raha niatrika ny famaranana ny lalaon'ny Melaka iandiany fa 7 izay natao tao amin'ny distrika Ambatomainty ny tenany Ravelomianta Jean Klein Japsion Robert TVM Ambatomainty. Hanampy ary hanao fampandrosoana ho an'ny sehatry ny tanora sy ny tontolon'ny fanatanjahantena ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Rasambany Alain Désiré izay tonga niatrika ny famaranana ny lalaon'ny Melaky andihana fa 7 natao teto amin'ny distrika Ambatomainty ka ho fampiakarana hatrany ny leta-pahaizan'ireo tanora dia ho ampidirina amin'ny taona ho avy hoy ny ministra ny teti-bola fanaovana sy fanohizana fanatsarana ireo fotodrafitrasa ho an'ny tanora ato amin'ny faritry Melaky. Tafity anaty politika ny fitondram-panjakana izay tarity ny colonel Randrianirina Mikael ny fampiroboroboa ny sehatry ny tanora sy ny fanatanjahantena voaraiky ny etaeta amin'ny tokony hanohizana any fotodrafitrasa amin'ny faritra Melaky ity. Ary ampio monsieur le député ampio satria ho ataonay anatin'ny teti-bola ny ministera ho amin'ny taona 7 ny hanohizatsika ny gymnase ao Amaitrano raiky zay. Ny faharoa ho ataotsika ny ahafahantsika mamefy sy manatsara an'ity terrain ny Ambatomainty matombontsoa ny tanora Melaka ray manontolo tsy hanavaha. Isaorana filohan'ny Repoblika Colonel Mikaely ny Prime Ministre nahafoy fotoa ho anay aty nandefanareo na tamin'ny ouverture na tamin'ny fanakatonana azy afadena tokoa zahay na mpilalao io na ray aman-dreny io na délégation io ny tsodrano ireo délégation rehetra tonga teto moa ny solombavam-bahoaka ny Ambatomainty rajonary Andretizafy Mahenitso mba ho todo soamantsara amin'izay toerana viany avy. Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena moa no nanakatona tamin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny Melaky izay teto Ambatomainty ity ary nambarany fa any amin'ny commune rurale-ny Tamborano distrika ny Maintirano no handray ny lalaon'ny Melaky andihany fa 7 amin'ny taona 2022. Ny faritra Atsinanana no tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny taranja basketball sokajy zazavavy nandritry ny sport scolaire 2024 izay tanterahana tany Mahajanga farany teo no tsenaina tamin'ny fomba manetriketrika amboa ireo mpianatra mitondra an'izay amboara izay ho an'ny faritra Atsinanana. Lovan'Irina Javanasy, Aristote Morelin. Niondrika tamin'ny isa 2:20 no 7:30 ny drainina Nalamanga raha nifandonina tamin'ny drainina Atsinanana tamin'ny famarana tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny taranja basketball sokajy zazavavy tamin'ny sport scolaire 2024 izay natao tao amin'ny renivohitry ny faritra Boenia ny 10 hatramin'ny 12 aogositra 2024 farany teo ka ny CG Ruradama Premier no nibata ny amboary no raisina tamin'ny fomba
nametriketrika izy ireo ny zoma fa 1 aogositra teo ka tamin'ny alalan'ny tamtam manamakivaky ny tanàna atreny amin'ny Braony Dren izay nandraisana azy ireo ka nitale paritry ny fanabeazam-pirenena Razafindray-Niasy sy Belson Marie Julio izay nitarika ny délégation niaraka tamin'ny Cisco ny Thomasina voalohany sy ireo mpanohana ary ireo ray aman-dreny ireo ankizy. Somary lavalava ihany dingana satria ny toetrandro ny tena nampatoetrana tamin'ny ankizy satria tsika va ty amin'ny tany mafana vomena andiana amin'ny mafana koa efa miezaka rehefa le zaka voana tany satria ny rano koa ny fanohanana araka rano tena napitapita ny ministera atao ny rano tsy natao ambany zavatra mihitsy dia mazoto ny sofrano daholo ny ankizy dia mavita amin'ny récupérer le souffle sy resouffle ny vatiny sisa. Tsy mora ny dingana nolalovana natongavana amin'izao sehatra avolenta izao raha nambara ny talehan'ny CG Radama Andriamatoa José Arabe Arvelo. Rehefa azontsika ny national namboarina ny terrain zay zany tena nisan'ny sedra mafy zatra hoe nanao entraînement tao an-tanàna lasa mandeha manao entraînement any amin'ny gendarme lavitra be any zay zany no anisan'ny sedra kanefa na izany na tsy zany tonga ihany izao valiny tsara be vokatra tsara zao. Tsara ny manamarika fa ny CG Radama dia tsy mamolavola ny ara-tsaina sy ny ara-panatanjahantena ihany izay nampisongadina izy ireo tamin'ny taranja basketball tany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny fanatanjahantena an-tsekoly fa efa maro ireo club toy ny Ira, ny Dia sy ny maro hafa hitezana ireo tanora mandrato fahalalana ao. Mbola iresaka lafin'ny fanatanjahantena izay hatrany isika totosa soa tsara tao ambositra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana ho tompon-daka nasionaly ny taranja basket U16 lehilahy sy vehivavy izay mitondra olom-boafety sy olom-boatendry any an-toerana. Efa matipaika miloha avokoa ny lamina rehetra entina andraisana ny fifaninanam-pirenena taranja basketball lahy sy vavy latsaky ny 12 taona izay tao aty ambositra tsy mandeha irery nefa ny mpikarakara izany fa tao re fifanampiana avy tamin'ny manam-pahefana sy olon-tsotra taty an-toerana araka ny nambaran'ny mpikarakara Rabenarivo Fenolaza filohan'ny ligy Amorony Mani. Fanokafana fomba ofisialy ny lalao championnat nationaux izay natao U16 eto amin'ny faritra Amorony Mani. Isan'ny faly izay tao anatin'ny fikarakarana satria dia atao noarana raha ny tanjona satria teo ny fahabetsahan'ny club izay nandray anjara sambany teo ny fédération na ho an'ny ligue Amorony Mani natratrarana 7 izany mpandray anjara 7 fa ao anatin'izay ihany koa dia milamina sy totosan-tsakany sadavana avokoa fa ny mamana rehetra isaoranay moa ireo mpiara-monina antoka rehetra na ny manam-pahefana eto toerana na ny mpandrara maro samihafa ny club maro samihafa izay miaraka mifandrimbona indrindra moa ireo solombavam-bahoaka teto amin'ny faritra Amorony Mani izay nanampy be da be ihany koa amin'ny fanomanana rehetra. Raha ny olona vahiny tonga eto Amorony Mani dia efa any amin'ny 2 mahery ihany angambany satria raha tsika malala fa tsy ny lalao fanatanjahantena ihany no isan'ny nahazo tombony amin'izao fa na eo misehatra fiariana zany isaky feno avokoa ireo hôtely rehetra eto amin'ny faritra Amorony Mani. Mizotra ny lalao moa zany dia mampiasa kianja efatra ny toerana ilalaovana izany ary efa mandeha ny éliminatoire moa zany fifanitsanana zao dia isy ny phase finale ary any amin'ny lahady any no eritreretina fa ataony finale izany dia mitatsika izy ny champion anatin'ity lalao U16 vehivavy sy lehilahy ity. Hitahitan'ny tompona andraikitra indrindra ny ligy aty an-toerana ny mba hananana gymnase ka anisan'ny fangatana nataony tamin'ireo tompona andraiki-panjakana tonga nanatrika ity fanokafana ny fifaninanam-pirenena basketball lahy sy vavy latsaky ny 12 taona ity. Tao itilianareo mana-talenta sy manavo teknika ambony kokoa andravitra ny ekipa pirenena eo amin'ny taranja karate ny challenge du Betsileo izay natao tao Fianaratsoa ny farany herinandro lasa teo. José André Narsono mampita an'izay.
Tafiditra ao anatin'ny fifaninanana manara-drafitra na ny compétition statutaire ny challenge de Besleo izay natao indrindra hijerena ireo atleta manana talent sy ny avy teknika ambony ka ahafana mitily ireo handrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Misokatra ho an'ny sokazy rehetra sy ny club manerana ny nosy ny challenge de Besleo ka izao andiany fahadimy izao no nampisongadinana indrindra ireo taniketsa ho avy ny karaté do malagasy. Tsika matsaka dia miditra ao anatin'ny challenge de Besleo 5e édition izay azo atao hoe nafeno an'izay tsika eo anatrehan'ny fédération malagasy karaté sorana ihany koa ireo tompon'andraikitra etam-toerana tena hitafana mpiavaka ity challenge de Besleo betsaka ireo mpandray anjara karakaraky ny eritreretin'ny olona fa dia zonatsika mita zao moa ny zavatra misy ilay hoe mastatutera zay dia inan'ireo atleta zay satria ireo zay podium dia présélectionné izy ho any amin'ny équipe nationale. Ireo club zay nandray anjara efa atleta voafantony no mandray anjara ao anatin'izany dia izay le mastatutera azy ka efa le manana havara teknika tsara zany no mandray anjara noho izany raha ny eto atomatsiaka manokana le izy dia ireo atleta sanga eto atomatsiaka no mandray anjara ary tena sitavingana izany fa ny statutaire aoriana am'izao miandry dia ny championnat de Madagascar zao eto ampianaratso izao atomatsiaka zany ny 29 octobre ka hatramin'ny 1er novembre ho avy zao izay andraisan'ny ligue rehetra 5 anjara manerana ny nosy miampy ny COSPN sy ny COSFA ary ny universitaire amin'ny section 10 no hita ao anatin'ny ligue Haute-Masiatra ary 5 kosa ireo ligue mandrafitra ny fédération malagasy ny karaté do ary fanitra teto Fianaratsoa ihany koa fa ny 17 ny volana oktobra 2024 avy izao no anavaozana indray ny birao mandrafitra ny fédération ny taranja karaté. Raha zay ny resaka tanora sy ny fanatanjahantena iresaka tanora sy ny manodidina ny fampananana kosa indray isika tanterahana tao taolanaro ny farany herinandro lasa teo ny fikaonan-doha-paritra momba ny fampananana asa tany amin'ny faritra Anosy izay mikarakarain'ny fitalevam-paritra ny asa ny fampananana asa sy ny asa-panjakana any an-toerana Sely Adony. Tafiditra anatin'ny fampiroboroboana amin'ny lafiny maolona ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny fikaonan-doha-paritra mahakasika ny fampananana asa aty amin'ny faritra Anosy andraisan'ireo saranga samihafa sy mpisehatra rehetra anjara ka ny fehi-kevitra tapaka eto dia hoentina any amin'ny fikaonan-doha-pirenena ho fanavaozana ny politika amin'ny fampananana asa eto Madagasikara. Mpihaonan'ireo mpisehatra rehetra atao anatin'ny faritra raha mikasika an'izany fampananana asa izany. Tafiditra ao anatin'izay ny tanora, tafiditra ao anatin'izay ny vehivavy ary tafiditra ao anatin'izay ireo olona izay manana fahasembanana nefa maniry dia maniry tokoa amin'izany hoe ho tafiditra misehatra ny asa izany. Tena tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana izay entin'izao fitondrana fanavaozana izao asikasa izao satria dia mipaka tanteraka amin'ny fampiroboroboana ny lafiny mankolona izay andray anjara tanteraka ao anatin'ny fampandrosoana ny firenentsika amin'ny alalan'ireo tanora ny vehivavy ary ireo olona manana fahasembanana. Tsy izy tokony havahana fa samy olom-pirenena afaka mandray anjara amin'izany amin'ny alalan'ny fampananana asa. Tonga eto ihany koa ireo orinasa ireo vonan'ny fiarahamonim-pirenena, ireo syndicat, ireo banque na microfinance tafiditra anatin'izay ny orinasa, ireo taleparitra rehetra izay miara-miasa moa izany fanometanana ao anatin'ity fikaonan-doha-paritra ity mba hijery izay lafiny fampananana asa izay ahoana ny hanavaozana an'io politika mikasika ny fampananana asa izay. Tsapa teto fa tena navitrika dia navitrika ireo mpandray anjara tamin'izao atrikasa izao ary andraindrain'izy ireo tokoa ny hisian'ny rafitra fanavaozana amin'ny lafiny asa mba ahazoany tsirairay tombosoa mifanaraka amin'ny traikefa ananany.
Tosa tany amin'ny bureau fitalevam-paritry ny asa ny fampananana sary ny asa-panjakana betsiboka ihany koa ny atrika asa ho an'ny tanora ny dialogue régional sur l'emploi na ny dinika ho an'ny asa sy ho an'ny hoavin'ny tanora ao betsiboka izay nikarakarainy avy eo any fitalevam-paritry ny asa sy ny fampananana sany an-toerana. Tanjona lehibe ny ahafahana maka ny hevitra misehatra amin'ny atrika azy ity sy ireo vondron'olona samihafa mba ahafahana mamolavola sosokevitra sy vahaolana entina amin'ny fiaonam-be nasionaly aty Antananarivo. Tiaro Menjanary, TVM Eva Tanàna. Nitaterahina anio fa 7 aogosta 2024 atao amin'ny bureau ny fitalevam-paritry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana betsiboka Maeva Tanàna ny dialogue régional sur l'emploi na dinika isam-paritra momba ny asa izay nokarakarainy fitalevam-paritry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana betsiboka izay notarihan'ny Dr Abezano Olivier Taliam-paritra. Tonga nanotsina sy nandray anjara tamin'ity dinika ity ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokadrany. Ny fantoka manokana tamin'ny olana sedrain'ny tanora amin'ny fidirana eo amin'ny tontolon'ny asa ny dinika, ny fahasarotan'ny fahazonan'ny asa, ny filana fahaiza-manao mifanaraka amin'ny tsenan'asa. Karazana atelier androany izao dia fakakevitra amin'ireo antokon'olona be dia be ato amin'ny faritra betsiboka ho fanomanana ny fiaonam-be nasionaly izay karakaray ministera ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana izay atao any CCI Vato. Ka ity fakakevitra ity dia ny olona siblena tamin'izany dia voalohany aloha ny tanora, ao ny ireo manana fahasembanana, ao ny service territorial ary indrindra ny STD sy ny CTD rehetra. Dia avy eo koa misy an'ireo fikambanana any tanora, indrindrandrindra moa fa ny entreprise izany hoe ny orinasa izay mitsangana atao anatin'ny faritra betsiboka. Dia hijerena hoe manahoana aloha ny sehatry ny asa eto amin'ny faritra betsiboka, inona ny olona nireo tanora reo tsy ahafahandry zareo miditra ao anatin'izay sehatry ny asa zay. Dia zareo ihany zany ao amin'ny asa tarika izay ataondreo manome ny olana sy ny vahaolana izay ho entina miakatra any amin'ny fiaonam-be nasionaly. Izao no natao dia ianona ny fihon'ireo ampisehatra eny fotony ka antenaina fa hitarika amin'ny famolavolana vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filany tsenan'ny asa eto amin'ny faritra betsiboka ity atrika asa ity. Miasa ny tetika asa solaitra any amin'ny distrikany Mantritsara nampahafantarina ireo ray aman-dreny sy ny mpitondra any an-toerana ny ezaka vita an'ity tetika asa ity ka mpianatra miisa 200 menadavy amin'ny komina 7 izay navita nanaraka fiofanana tenim-pirenena maro no indray navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana. Georges Asson sy Randrina Soldariny. Mijoro aty amin'ny distrikany Mantritsara ny tetika asa solaitra izay mikendry ana tsara ny kalitaon'ny fampianarana no sady mitaiza ireo ankizy hahay tenim-pirenena maro. Efa misy ny bainga voavadika ankizy 200 mahery izay navita fifanana nanaraka izany teny vahiny izany no indray navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Olona koa tia hanana jirofo, tsy maintsy magnano pépinière jirofo. Ke atsika koa tia hanana polyglotte, dia tsy maintsy magnano pépinière ny polyglotte. Dia ho fanamponana zany natantsika zao zavatra zao dia natsovigny tamin'ny alalany ireo zaza nahazo laharana 3 premier tamin'igny fagnadinana farany 3e trimestre igny hanamponantsika azy. Ny tanjona zany mazava ho azy dia itsinjo lavitra amin'ny hoavin'ny Mantritsara, hoavin'ny ankizy, hoavin'ny taranaka faramandimy avafara izy. Mitarika ny ankizy amin'ny fivelarana amin'ny firenena maro ny fisiana izao tetika asa solaitra izao. Hitantsika fa mamaly ny filany fitondram-panjakana indrindra mahakasika ny fanabeazam-pirenena, fanabeazana arakasa sy teknika zay hitantsika maso teo fa mamolavola reo ankizy pépinière ny polyglotte zay miala mampiala ny barrière na sakana eo amin'ny zaza malagasy amin'ny fifandraisany amin'ny ivelany. Nandritra ny lanonana famoahana reto mpianatra 200 avy amin'ny komina 7 izay navita nanaraka fifanana tamin'ny tenim-pirenena maro ireto no nandorana ny taratasy manamarika ny fanarahana izany fifanana izany. Fanamby ho an'ny tompon'andraikitra ny rosorona tsaratsara koa amin'izany fampianarana teny vahiny izany.
Mandidina ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indraina ny entana ny ponina ny amin'ny faritry Menabe hanamafy ny fiarovana ireo olona manana toe-tena varira ny prefet any Morondava ary ihany koa ametraka hatrany ny lalàna andina ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Isabelle Zoda Celestine sy Andry Marson manahoana ny momban'izay. Nanentana ny tompon'andraikitra ato Menabe ny prefet-ny Morondava Ramanakiraina Falihery hanamafy hatrany ny fiaraha-miasa ho fiarovana ireo namana mana fahasembanana indrindra fa ireo mana toe-tena varira. Marana fa andraikitry ny ministeran'ny ponina sy ny firaisakina anisan'ny andraikitra lehibe amin'ny ponina anazy ny momba ny resaka ataontsika ireny hoe le olona manana toe-batana hafa toy ny varira ireny izay nisy olana teto amin'ny firenena tanteraka. Na izany naty izany ary nefa dia ny fitalevam-paritra rehetra na ny sivily na miaramila dia miara-mientana sy miara-misalaha daholo amin'ny fiarovana sy ny fijerevana ny stratégie zany na ny paikady rehetra mba hiarovantsika nireo olona manana toe-batana toe-tena varira ireo eto amin'ny faritra misy atsika. Manana didy amin'izany ny fitalevam-paritry ny ponina ka manamafy ny fanentanana ihany koa. Anisan'ny marefo daholo reny dia tafiditra anatiny izay fijerena akaiky ny manana fahasembanana tsy ny varira izay anisan'ny olana anankiray eto amin'ny firenena izay ka hijerena akaiky miaraka amin'ireo izay mpiara-miombinantoka hiarahana misalaha hiarovana an'ireo sokajin'olona ireo. Hamafisina amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny hetsika ho an'ny Menabe ho hiatrany ny prefet-ny Morondava. Manao ny antso avy ihany izahay nefa ny ho antsika vahoaka rehetrarehetra eny fotony alohantsika tsy mandrimandry amin'ny resaka fandriam-pahalemana, amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana mantsy ny tiako ambara aloha miomana hatrany foana isika, aloha isika ho mailo hatrany fimailona zany dia fanitsihana indray an'ireny ataontsika hoe fiarovana ifotony izay efa napetraka reny le système na alerte zany le fomba fiantsonana malaky raha sendra hitanao hoe misy zavatra hafahafa misy zavatra hitanao hoe manayay zany mampiayay dia mila miantso vatana aty amin'ny manam-pahefana mba ahafahanay manao ny intervention malaky mba hisorohana ny mety oloza sy tsy fandriam-pahalemana rehetra. Nanentana ny chef fokontany izy mba hampiatra ny dina izay efa nametrahana ireo tompon'andraikitra eny ifotony. Fandraran'ny fonja miisa 420 menatano ny akatra galona tany amin'ny fonjan'ny Fineriva Tsinanana ahitana manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra izy ireo. Fampitam-baovao Abel Benjamin. Mpandraran'ny fonja 420 menaday ny sontra galona, ray ny officier, 320 ny agent, andia ny mizoro sy raitra ary yavotra. Zay samy miasa ato anatin'ny fonja be ny Fineriva Tsinanana. Miantoka ny filemenam-bahoaka sy fanarenana ny fitondran-tena ny vao fonja no mamolavola azy hiverina any anivo ny fianakaviana sy fiarahamonina dia isan'ny asa govana nankiny ny fanjakana amin'ny reto mpandrarany fonja. Tatoatoza dia mampiofana arakasa vaovao sy mampianatra manora sy mamaky teny mihitsy izy reto ao anatin'ny hetsika reinsertion sociale zay fataon'izy ireo. Fanomezan'ny fanjakana tombonday manokana noho ny fahamendrena sy fahavonana tamin'ny asa no hitrandraha ny fanjakana ny tsara indrindra ao amin'ny any koa no nampiakarina galona izy 420 ireto. Politika ny ministera PRATemo ny fanasarana ny tolotra ho an'ny vahoaka ka dingana lehibe amin'izany ny fisian'ny lanonana natao ity. Tsy hay manokana raha ny fonja be ny Fineriva Tsinanana ity dia hitataritra ny fanasarana ny fitantanana sy fomba fiasa tato ato. Hazaina fatratra ny fifampitokisana amin'ny sara sitrapo sy ny tompon'andraikitra mpitantana. Ka vita ny farany herinandro lasa teo igny ny lanonana ara-miaramila fametrahana galona teo imasom-bahoaka notrony ny fianakaviana zay teo ambany fibeko ny contrôleur d'administration pénitentiaire Randrianjarazafy Rivonatrena Germain lehibe ny fonja be ny Fineriva Tsinanana notari ny razafin-dramaro Steven Anderson talempatitra misana ny fandrarahan'ny fonja aty Analanjirofo. Isay androsony tsy maintsy atao na ino kidona minay na mafiny fiainan'izay atinay mifaly hatranyizay. Ho fanohizana ireo asa-panjakana eny amin'ireo asa-pandraram-panjakana samihafa manerana nosy dia totosany famindrapitantanana teo amin'ireo taleta eo aloha sy ny vaovao ho atambatsika anatin'ity fitina ity ireo vaovao rehetra ireo. Ho an'ny faritra Ambatsoa manokana dia ny faranganana biro iasana sy olombelona nodina azy ary ny fitaovana no ezaka voalohany
amin'ny mahafitala avamparitra vaovao azy. Hasarena ny fitantanana sy fikarakarana maha-olona ny mpiasa miankina sy ny tsy miankina. Tsy maintsy miezaka manaraka ny fivoarana ara-teknôlôjia ny asa, fa izany no fiainana amin'izao no manamora sy manafaingana ihany koa ny asa. Ohatra ny fampitam-baovao, ny torolalina sy fikarakarana ny toto-taratasy izay voafaritra amin'izany, ary isan'izany ny fangatahana équivalence. Nahazo baiko anamora sy anafaingana ny fikarakarana ny taratasy ho an'izay hivoaka sy efa misotro ronono ny fitalavam-paritra. Tomboka tamin'ny lanonana ny famindram-pitantanana ity dia efa miasa ny fitalavam-paritra, hoy izy rehefa niona tamin'ny mpanao gazety. Nandray ny toerany amin'ny mahatale-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjava vakina karatra azy, ramatoa Rakotoary manana Josette Eveline Marcel, izay ny solony ramatoa Razafy Maleo solony iaina. Vita ny famindram-pitantanana teo amin'izy ireo. Teboka 4 lehibe no lahara-pahamehana ho an'ny tale-paritra vaovao Rakotoary manana Josette Eveline Marcel. Voatendry ho talemisana ny famatsim-bola maharitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjava ny tale teo aloha Razafy Maleo solony iaina, izay nitatana ny fitalevam-paritra vakina karatra nandritra ny 9 volana. Miandrandra vokatra sy asa mivaingana azo tsapaitanana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo iainana ny ministera ary misokatra amin'ny rehetra ny fiarah-miasa. Jimira Manantsoavina. Ramatoa Nomenjanahary Claude Nicole no voatendry handray ny andraikitry ny lehiben'ny distrikany Vohipeny fanahy hapetrana ny fanamafisana ny mahazava-dehibe ny fitohizan'ny asa sy ny fiarah-miasa eo amin'ireo tompon'andraikitra, ny fanatanterana ireo andraikitra sy fandaharana asa fampandrosoana, eo ihany koa ny fitantanana ny distrika sy ny famaliana ireo filan'ny vahoaka. Hamafisina arak'izany ny fiarah-miasa eo amin'ny mpiansetra rehetra na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina. Nankasitraka ny ezaka vitany teo aloha sy ny sodrano ny vao nandray ny toerana ny lehiben'ny filaovan'ny Manakara, izay tonga nanome voninahitra ity fotoana ity. Ireo rehetra niatrika izany dia vonona hifanome tanana amin'ny ramatoa lehiben'ny distrika ho tombosoa ny vahoaka ny Matatagna. Faritra Manakarena Rabojanary ny faritra Menabe, miavaka ny fananany ny alan'ny Kirindi izay mandrafitra ny 20 isanjato ny ala rovana ao Menabe Antimena ary mahasarika mpizahatany maro amin'ny asa fikarohana mahakasika ny tontolo iainana. Raha eto Madagasikara, ivitoerana tokana misahana ny fiofanana, ny fandiniana ary ny fikarohana momba ny tontolo iainana sy ny ala ny CNFRF hita aty amin'ny faritra Menabe distrikany Morondava ao amin'ny alan'ny Kirindi. Tontosa araka izany ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale teo aloha sy ny tale vaovao izay voatendry araka ny filan-kevitry ny ministra. Lahara-pahamehana ny ady amin'ny afo raha ny voalaza ny tale vaovao. Ny tale ny kabinetra ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra no ny solitena any Andriamatoa ministra. Nandritra izany raha ny lefitry ny prefet ny Morondava kosa no nanao izay fifamindram-pitantanana izay. Tonga nanatrika izao fotoana izao moa ireo manam-pahefana isan-tsokajiny teto an-toerana, indrindra ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Manaja ny fifandimbiasan'ny toerana eo amin'ny fitantanana ny anivon'ny fandraharana ny fonja amin'ny maha-paramilitera azy ireo, ka nisy ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale teo aloha Ramatoa Figaro Franca Adelaide sy ny tale vaovao Andriamatoa Harniaina Jean-Luc, inspecteur général de l'administration pénitentiaire. Izao lanonana ara-panjakana izao moa dia notarian'ny lehibe ny fialovan'ny Tomasina Andriamatoa Andriamanantsoa Philibert Hervé notronon'ireo olo manan-kaja maro izay nahitana ny procureur général sy ny solitenany ben'ny tanànan'ny Tomasina voalohany ary ny eo anivon'ny tafika ny gendarmerie pirenena ary ny polisy pirenena. Tafiditra ao anatin'ny politika fandraharana ny fonja ny fampiroboroboana ny famokarana mba hisian'ny faleovantena ara-tsakafo, fa indrindra ihany koa ny famerenana ireo navita ny sazy ny teny anivon'ny fonja ho eo amin'ny fiarahamonina. Marina fa amin'izao ady amin'ny impox izao dia efa navita ny vaksiny teo anivon'ny fandraharana ny fonja ny Tomasina. Ezaka goavana ny miandro ny lehibe ny fonja vaovao eto Mananjary eo amin'ny fanatsarana ny ara-tsakafo ny voafonja, etsakila ny fandrindrana ireo voafonja eto Mananjary. Ny fonja be ny Mananjary ity izay efa maro ireo voafonja ao aminy
ka mety sy mahavoaza ny zony voafonja fonjaina ho aminy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fandrindrana ireo olana rehetra ireo no asa miandry ny lehibe ny fonja vaovao eto Mananjary akoatry ny asa mahazatra andavanandro. Nanamafy ny fahavonona ny amin'ny andraikitra io Isaida Abdillah lehibe ny fonja vaovao eto Mananjary. Totosany faraka amin'ny 20 ny volana aogositra ny famindram-pitantanana teo amin'ny Andriamatoa Saïd Abdallah lehibe ny fonja vaovao eto Mananjary sy tamin'ny Andriamatoa Ramamontsou Fredson Odilon Robin éducateur spécialisé administration pénitentiaire izay lehibe ny fonja teo aloha teto Mananjary. Nanatrika ity famindram-pitantanana ity ihany koa ny solitena eo anivon'ny fitsarana mba rahatonga voalohany teto Mananjary ary ireo mpiara-miasa akaiky eo anivon'ny fandrarana ny fonja. Zay ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no mamarana ny vaovao an-tsary mivantana naroso ny televiziona malagasy atsika tany tokantrano akasitrany ianao nanjo izany hatramin'ny farany azatonona fa ho arantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny 3 ora tolakandro ny vizotry ny asa ho fanatanterana ny fikaonandoam-pirenena zay tarihany FFKM etsy amin'ny village foara Andotapena tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona.